Manantra ny araba tokolasy topovavy amin'izao aliny sy zoma hafa sy amroapolo ny volana aogositra izao tonga eto amin'ny fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny matv indray no amin'ny ity alina ity manasanao anaraka izany hatramin'ny farany indray arava hatrany dia hiditra amin'ny antsiprian'ireo vaovao eto antoerana ary sika vaovao nalaza tamin'ity androany ity manodidina indrindra ny raha nahafatesan'ny minisitra Nadine Ramarsona izany telo taona lasa izay raha nambarany ny fianakaviana ary tamin'ity androany ity dia noho ny fahafantarana zavatra maro mikasika ireo mpanao sy mpandrara manodidina ny andramena no namonona ny ministra Nadine Ramarsona ireto fianakaviana ireto izay mbola nilaza ary nanamafy fa dia famonona tokoa no natao ity avan'izy ireo ity. Tsy accident toy ny rehetra fa famonoan'olona mihitsy no nahazo ny ministra Nadine Ramarsona raha ny fanamafisana izay noety ny fianakaviana ity farany nandritry ny fionana tamin'ny mpampalala vaovao teny Androibe ny maraina teo. Telo taona tao aorian'ny tranga izay niseho. Révélation lazainy aloha dia miainga amin'ny hoe commission anankitelo najoro momba an'io rahany nafatesany Nadine Ramarsona sy natonga ny flete ino moa naufrage dia anesole rano ivombriny. Misy commission interministérielle najoro eo anivon'ny fitondrana, misy commission rogatoire najoro eo anivon'ny fitsarana ary misy commission parlementaire najoro teo amin'ny sotrobavam-bahoaka teo amin'ny l'Assemblée nationale. Reo no najoro ary tamin'ireo no ahitana lesoka na teo anivon'ny commission interministérielle na zay nazavaina teo na teo anivon'ny commission rogatoire ary commission parlementaire sisa no andrasanay zay iverinay fa iona aminareo mpanao gazety izy anaova landresaka aminareo ame an'le proof namonona ny Nadine Ramarsona fa misy homme grenouille nisitonazy tamin'ny fotoana io fa tsy hoe noho ny sambo mipoka na noho ny rano samota satria manko rano lamina le izy le sambo tsy mipoka raha tsy efa izy efa ny anaty rano any ambany rano izy vo mipoka le izy fa neverinay fa sary mietsika fotsiny cinéma le izy mba hanafenana ny tena izy sy ny tena marina. Ny volana Jolay 2024 moa dia niresaka momba ny andramena ny ministra Nadine Ramarsona tamin'ny haino aman-jery tsy miankina iray ary nanamafy ny mahazava-dehibe ny fandraisana andraikitra mba hanatrarana ireo izay mpanondrana andramena. Isika fa niangano andramena io dia taorozan'ilay cyclone dehibe izy no tapatapaka ny fitondrana teo amin'ny teo izay nandray anjara ary izay nangorona koa tao anatin'ny andramena io atao tsina ma tsy horesana moa zay zavatra zay fa zay fankona karena zay raha vo misy tsisy tsoro fa tsy hanovatena tsisy tsoro mieritreritra fa dia io. Fantatra ihany koa fa nisy atrikasa lehibe saika nataon'ny ministra Nadine Ramarsona ny 3 septambra 2024 izay état généraux du social no anarany. Io état généraux du social io dia manao ny inventaire-ny social eto Madagasikara ary vita Tsipriana inona no lesoka, inona no mahatonga ny fahantrana, inona no zavatra ny vahaolana, io moa le zavatra lazainy hoe vahaolana no tokony atao ary le état généraux du social io mba miagavinareo fa anisany fa indondrarano Nadine zay tiany tanterahana nefa 3 septembre izy nisaikanao azy tsy zay moa 3 septembre izy maty 28 octobre 28 août ka hitanareo fa izahay moa dia ohatrany mampifandray an'izany satria be dia be zavatra saika nivoaka tamin'ny état généraux du social io ka anisan'ny anao ny inventaire miareny izy anao anna ka anisany zay ny ayany anisany sakanana tsy anaovana azy io.
Ny fianakaviana Ramarsona moa dia nanambara fa tsy hanaiky hatramin'ny farany raha tsy ho tratra izay tena tompona andraikitra amin'ireo raharaha andramena izay mamotika ny firenena.